Lany ufuluany anteny-pirenena moa Ramatoa Kristina Razanamahasoa hoy izay solombavam-bahoaka voafidy tao mbato fihinandrana tamin'ny anaran'ny vondrona Mapara taorian'ny fanisam-bato dia nahazo vato misa 770 ity ministry ny fitsarana teo aloha ity Ratoa Kosaka Vato 770 no azo n'Andriamatoa Jean-Marc Rakotomamonjy izay nifaninana taminy. Solombavam-bahoaka iray kosa moa no nandrotsaka vato fotsy. Fa manoloana an'izay fahalaniny Ramatoa Kristina Razanamahasoa izay foloany anteny-pirenena izay dia manana ny ambarany manana ny heviny Maître Anitra Razafimanantsoa avy amin'ny Ankola Firavalomanana sy Andriamatoa Aja Ramaherijona avy amin'ny Mapara kosa hoaratsika izay. Zay zany aloha fifidianana dia iny résultat dia ekena zay fifidianana eo zany hatreto ohatran'ny zavatra rehetrarehetra tsy maintsy misy mandresy misy ndresy ny zava-dehibe aloha dia hoe ny tohany sy ny tokony fiaraha-miasany rehetra sakanavaka zany satria tia tsy congrès sy tetezamity fa anteny-pirenena dikan'izany zany atony atao hoe lapa démocratie atony alovana ny politika anisan'ny filalovana politika zay na fomba ahoana ny fomba handresena mety tsy mifanaraka amin'ny eritreritra sy ny saina ny zavatra mitranga fa dia ekena aloha satria izay no mahalapa démocratie anazy sy ny hoe sehatra filalovana politika androany mety ho zay napitso mety ho zavatra fa ny zava-dehibe fotsiny aloha dia tsy adina toa tsy totondra tsy sehatra anaovana boxe sanatria fa politika no atao zany. Mitatsika eo satria raha ny fantatra hatramin'izay dia mouvance Ravalomanana dia hoe ireo ny mpanohitra natoraly hatramin'izay kanefa moa zany efa miditra amin'ny 4e république tsika miditra amin'ny institution antrom-panjakana voafidy dia tsy maintsy miova koa ny fomba fijery sy fomba famindra ny mouvance Ravalomanana ka arakaraka ny zavatra mitranga no anatanterahana ny toerana misy anazy ary indrindra moa hatramintsika miteny izao hoe inona moa le hoe atao hoe opposition ny atao hoe opposition dia zay manohitra ny mpitondra sy indrindrandrindra programme anasany zany hatramin'izao aloha nisy l'esprit d'ouverture dia mouvance Ravalomanana koa namaly an'izay esprit d'ouverture zay dia hatreto aloha zany samy manokatra varavarana ny tohany ho hitatsika eo satria lasa loha loatra raha zao no tonga dia miteny hoe izay fa izay kosa atao amin'ny androm-panjakana atao amin'ny anteny-pirenena zany dia ny hoe fiaraha-miasa sy ny ahafahany miresaka mifampieno ary indrindra mitondra ny anjara birika moana ny Madagasikara ty ao anatin'le crise karaha vonona amin'izay daholo ny rehetrarehetra izay tsy sarotiny tsy vonona moa sasany dia akory atao zany fantatra ny tantaratra moa zany amin'izao fifidianana eto zao dia nanjaka ny démocratie ny hevitra maro anisy ary zay no irariana itoy hatrany eto ady no mba lampianakavy ny maharesy tsy ombina ny resy tsy akoraina fa ny irariana dia ny président vaovao hitondra fiovana sy hitondra zany anaran'ny solombavam-bahoaka zany amin'ny toerana misy azy. Ny prime ministre iny angamba tsy adikevitra satria efa nangataka ny avian'ny ACC moa zany ny président ny CST zava-be ny resaka ny manana ny maro anisa no manohatra ny prime ministre dia hiainga avy amin'ny Mapara ihany zany ny prime ministre.